ao anatin'le vinany filohan'ny republika mba azonao velabelarina kely mikasika araka ny velorano filohan'ny firenena ny velorano voalohany izay adika zany amin'ny programman'ny gouvernement ary mahakasika ny ministère de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique dia ny ahafahana manabe ny rehetra ety amin'ny enseignement supérieur rehefa afaka baka ny zanakitsika dia samy mahafantatra daholo angamba ny ray aman-dreny sy ny ankizy mpianatra fa maro dia maro eo amin'ny antsasa-manilan'ny ireo afaka tsy mba afaka manohy fianarana araka ny veloranon'ny filoham-pirenena zany dia tokony misy établissement vaovao ahafahan'ny mpianatra mianatra manaraka zany ao anatin'ny velorano ny mametraka fanabeazana misy kalitao ahoana ny ahafahana mametraka an'izay kalitao zay ao anatin'ny fampianarana voalohany indrindra ny mpandrara izay anisan'ny toko mahaza mahandro ao amin'ny enseignement supérieur dia anaovana ny renforcement des compétences ny enseignant-chercheur ny chercheur enseignant dia karakaraina arak'izay koa hisondrotra ao anatin'ny carrièreny ary karakaraina ihany koa amin'ny condition de travail en règle générale ny mpianatra moa no volavolaina ny mpianatra no ampianarana dia amena koa zany izy ireo fampianarana tsara fikarohana koa amboarina arak'izay dia ny manodidina ny tontolo manodidina ny mpianatra toy izay ihany koa na ireo toeram-pianarana efa misy na ny toeram-pianarana izay ho atsangana dia tsy maintsy asiana fitantanana fomba itenenana azy amin'ny teny gasy ngamba sarotra no teneniko amin'ny teny frantsay asiana rigueur asiana suivi asiana contrôle ary indrindrindrindra koa zany hoe mba misy sanction ny sanction mantsy matetika rehefa amin'ny teny an'izay tsika hoe manasazy ve rehefa entitra zany amin'ny fitantanana dia misy tokony arahana ahafahana mitantana tsara ka rehefa misy ny fitantanana tsy arifomba dia tsy maintsy misy koa zany fepetra tsy maintsy raisina fa ireo rehetra zay koa sa miasa tsara dia tokony koa izy zany mba amena valisoa tenenantsika anazy ny tena imasoana zany dia tsy fandaniny ipona ny volam-panjakana fa rehefa tsara tantana ireo vola ireo dia afahantsika mahatratra izay rehetrarehetra ny tany saiko izay dia tsy inona moa zany fa ilay niteneniko teo hoe ny kalitao ho an'ny fampianarana sy ho an'ny fikarohana ny fampianarana matetika rehefa miresaka tsika enseignement supérieur dia eritreretina fa hoe lasa chômeur ve ny olona mivoaka avy eo ny fikarohana koa dia hoe tsy afaka ampiasaina ary ve afaka ampiasaina ny fikarohana omaly no omaly zao ohatra ny université Antananarivo ary ny centre d'études et de recherche économique et sociale izay zany talehany no nanao soni fifanarahana dia ny ametrahana zany ny fampiasana ny fahaizana eny amin'izany centre de recherche zany ho amin'ny fanatsarana ohatra ny direction générale ny douane ohatran'izay koa fifanarahana voandroany tohizana amin'ny fametrahana conférence ohatra fiarahantsika miasa amin'ny Chine dia ny fametrahana ny institut Confucius ny université Antananarivo rehefa miparitaka eraky ny Madagasikara zany dia fametrahana ny malagasy amin'ny toerana ankehitriny fantatsika rehetra fa ny mondialisation dia mametraka ny Chine anatin'ny firenena zany izay tena tokony arahana miasa ny fampiroboroboana zany ohatra ny teny sinoa sy ny fifanakalozana eo amin'ny malagasy sy ny sinoa amin'ny resaka kolotsaina dia anisan'ny manampy antsika ao anatin'ny toekarentsika mba hifanerasera tsara amin'ireo olona ireo ary zany no atao hoe fampiasana ny fampianarana sy ny fikarohana anatin'ny tontolo iainana mba hampandroso ny firenena dia ina moa notadiavintsika amin'izany hoe émergence araka ny teny dia hoe mba hisondrotsika amin'ny fahatrana misy atsika amin'izao fa mandroso